ary fanahy masoa. Caso não liberado tudo
fotry ny raha izy. Alefa lehibe izy dia mitolona tamin'Andriamanitra. Mitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Mitomany sady nakona taminy. Nahitazo tambetena izy ary taon'ny resahana tamintsika. Tompoandriamanitra ny maro. Tompo no hahatsiarovana azy. Miverena amin'Andriamanitra tamin'ianao. Aleo ny famonako sy ny vaviny ary mivolasa amin'Andriamanitra ao mankarena. Ray masoka, anasina ny fahavarina mitelinao ny fahavarina. Rehefa malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadala avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy voalohany na fiavana valy miarahatsika menakavy tavavoreto amin'ity filovana masina iray izao amin'ny alalan'izao izay lehiben'ny tetibery izao. Mbola fahamarako fitiavana avy amin'Andriamanitra no mbola haratsika izay fotoana lehibe izay mena antsika izay. Fotoana lehibe sy fotoana fotsiny iaonana ao anaty azy zany satria zava-dehibe ny fiainantsika samy fianakavy folo. Fa fotoana lehibe indrindra ifampaherezatsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy antony misy fotony ny fiainantsika amin'ny mahafelona azy ratsy ao fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra. Raha miresaky fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra isika dia mampahatsiaro indrindra ny manana Andriamanitra n'Andriamanitra ary mametaka atsika indrindra eo ny mahatongatsika ka io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io no resaka amin'izany. Raha ny Andriamanitra dia milaza izany indrindra nosy ataminany ity fa fifandraisany tiavana fifandraisany aminy sy fifandraisany aminao. Fifandraisany tiavana hitatsika tamin'ny efa noresahana tramin'ny lany zany. Izany dia maneho tantara-pitiavana tamin'ny Baiboly mampitovy azy fa zay fa tantara-pitiavana anisan'ny anankiray mipetraka indrindra ao. Dia ny fitiavan'ilay nosena kanefa mbola tsy reraka fa mbola mitaona. Fitiavan'ilay fanapakamo hafa kanefa mbola tiany ka manaraka sy manaraka mavodina mitenin'Andriamanitra fa mahakiana enao hoe veriana enao hoe tsy izy ny ilanany verena. Io indrindra no lazaina mijeriny no hoe fitiavana manaksy no tiavana manaksy. Asa raha takatry isaitsika zany Andriamanitra no tena ny manaksy. Dia aleony indrindra no Andriamanitra azy tsy miova ho maty tsy anio tamin'azy. Aleony indrindra ilay izy mbola tsy edrinanao isanandro ka mitonanao hoe avia aza miala. Avia ka misy manao atoandro, avia ka misy tena manao atoandro manatona fa tsy manotono foanao eto Andriamanitra amin'izao teksta anjaratsika izao dia maneho indrindra ny alahelo, maneho indrindra ny fitarainany fampitahana izy. Ataony ioanisika indrindra mandray fanao mamitaka zanao ny tamin'ilay fiainan'olombelona sain'olombelona zany hoe saina
avy eo aorinany nampany anaranazy dia noraisy milovany zany fitaka sy maina izany lasa fiainany izany ka izay indrindra no mahafaty azy ary izay indrindra no mialaza tamin'Andriamanitra. Raha Jesosy milaza azy dia hoe midiro rain'aina raha milaza izy dia laina ny azo lazay. Eto Andriamanitra dia miteny azy Efraim mamanodidina laina ary mitarana Israely amin'ny fitaka. Io zavatra anankiray orony fon'Andriamanitra malahelo izy tahaka ilay tena kity koa kanefa aika ilay tiavina manolaina izy manomana fotsiny. Nanao hoe tazamary sy mafy izany maika fa'Andriamanitra. Fa io no ahitana Efraim. Resaka hoe Efraim no soratra masina tsy ato izany fa fanjakana fomba kanefa amin'izany toetrany Efraim izany dia asehon'Andriamanitra hitatsika mitohiny fa misy fahotana mivana, misy fahotana mivana. Vahoaka dia izay lazana amin'ny fitsarana hoe fa mamariny telo raha amin'ny zanaka amin'ny zaky aby sy ny zaky hoavy izay tsy tia azy ka tsy mitana milahaka rehefa miresaka any Efraim Andriamanitra dia milaza laina azy ila tokoa raha nanomboka ny fitsakana ampiasantsika omany dia laina sy fitaka rehefa miresaka ny eo amin'ny atao hoe politico religieux ny Efraim isika amin'ny resaka omany dia efa nanomboka tamin'ny Jeroboama voalohany zany saraka ny Israely koa efa nanomboka laina sy fitaka. Inona ny fitaka natao tamin'izany dia izao nafalalo fitana hoe fivavahana avy amin'Andriamanitra kanjo noho hoe mba te atao fafana ilay mba tsy iverenany olona ho avy Jerosalema dia nampiana ny amin'ny mbalaky volamena ny fivavahana. Ao dia nanova izany fahotana loza hoe izany ka tsy mba misava marina ny fiainany fa laika sy fitaka. Io tokoa ahitatsika ny zava-doza avy amin'izany fa raikitra amin'ny telopolo tao betela sy tany sambariny folon'olona tamin'ny Israely varatra ka nanadinon'Andriamanitra izy niaraka amin'Andriamanitra izy. Io ilay lazan'Andriamanitra ary fanamina izany rehefa niaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy merovanazy ka voniany mihitana zava-doza dia tafiditra koa ny fidiran'ny Jekolisa ao tamin'ny ananambadiny ny ava Jezebela ka nahatonga aniramatoyona pititra ny fivavahana dia mibarisma tao ny fireneny Israely varatra. Dia nanomboka tamin'ny zavatra kely verina no tsy maninona dia tsy maninona nefa mivavaka amin'Andriamanitra ihany anesika amin'ny ave ihany fa nanetsika mba hiova kely ny any Jerosalema dia niatontsika tao otr'izao. Dia hoy Andriamanitra laika fitaka nataonao vahoaka very ny vahoaka noho izany noho tena dia afenina ny marina ka tsy lazaina satria
mitadiavinao gadrana resakatao zao diaviakotavenao azonao atseno zany hevitra soza ary io no fahasasaina mesy ataozao azotsao laina sikita temety laina sikita teolazara non'Andriamanitra tsy maninona nao zaka nyolona nao tsy zaka ny falazao ny marina dia ny marina rehetra zay nahitaman'Andriamanitra fa tsy laza laina sikita tamin'olona eo nao zaka ny olona tsy zaka Jesosy tena rehefa laza faneolina any didiny tsofina ny olona tsy laza zaka ny eny fampianarana Jesosy Kristy fa tsy maninona lazao ihany lazao ihany tsisy ataon'Andriamanitra lazakynao Jesosy ny ataonao aza mahay malaza ny taritra zay mahay mamono tena fa mahataoka kosana zay mahay malaza amin'ny hevihetra tsy amin'ny didinina laina sy fitafirehetra lava miantoana Kristy any ambony tsy fanekeny zany dia mitanina ihany vokatry ny aza mifantany ihany amin'izay mitenena lesa hoe atsomotra fitsarana atsomotemotra fa ary ary aminao natao rehetra dia ho hita mitaperasa hijoda ho izy mikaretsy tsy manatona n'Andriamanitra ity hijoda mikaretsy ity dia iteny hoe mikaretsy tsy dia fampiasa loatra fa karazana apatsa ihany io amin'ny filaminana mety baiboly hebraika fa ny mampiasa azy dia amin'ny Jeremia faharoa dia mifaraka telopolo ino milazain'Andriamanitra mitsoka amin'izany mikaretsy izany ny Jeremia faharoa andininy faharaka telopolo makitsika mialaza Jesosy ritaranoka dinionareo miteny tompo moa efa misy nanjara rehetra ho an'ny Israely va na tany Masopita nahoana ny lokony manao hoe afaka mikaretsy zay ka tsy akany aminao mantsony ety mikaretsy ny karazana fiodinana amin'Andriamanitra fiodinana amin'Andriamanitra tsy te hiverina arak'izay ataony Jeremia fa roa ambin'ny faraka amin'ny telopolo afaka mikaretsy zay ka tsy akany aminao mantsony izany hoe fialana avy eo amin'ilay nisy azy ka teo afaka andehandeha amin'izay tiana atao ka tsy te hiverina ao amin'ny lalàn'Andriamanitra mihitsy io mihitsy mavesatra zany fitsipiky izany mavesatra zany lalàna izany iza ny tehanao izany izay fa zao tinay fahafahanay zao fahafahanay ka tsy te hidika amin'izany intsony izay dia mikaretsy fialana tao amin'ilay misy azy ka kehanana fahafaha io no tenenana teo aiza mikaretsy ho aiza kehanana fahafaha manaoana fa mifahafahana kely miaraka amin'Andriamanitra dia fahafahana aminay amin'Andriamanitra fa nenao mijoba inona zao fahafahana eo ametrahan'Andriamanitra fanontaniana amin'nitsika ka miteny hoe nahoana no tsy manatona an'Andriamanitra ny ray masina sy mahatoro lafa ny politika tamin'ny politika ny Joda nanomboka nijery taon'ilay mpiady tao hoe guerre sino-efraimita satria nanomboka natanjaky Asiria tany tsy manana
Siri sy Efraim mitambatra. Teto Joda iaraka izy. Kanto tsy nanaiky mpanjaka taloha. Rehefa tsy nanaiky mpanjaka Joda dia izy alan'olo ray tambatra hamelany Joda ka hoe noho ity mpanjaka tsy manaraka antsika dia atao hoe solonatao sy mpanjaka hafa ifanaraka ankevitsika dia mitambatra antsika teo hamelany Asiria. Niala fitovinan'Andriamanitra, niala fatisana fa mitady hery hafa anonana. Dia ho toy Andriamanitra mikarety ho aiza no ianao izao hoe mikarety ho aiza tsisy azo manatokisana hoe afa-tsy izao hoe izao miray masina sy mahatoky ilazany taminany indrindra fa tsisy azo manatokisana na iza afa-tsy miray masina Israelia. Aza lozana mandany azy amin'izay tsy hanina na mandany vola amin'izay tsy mahavelona fa mitopia ka mitidia miray masina sy mahatoky io no antso n'Andriamanitra manotsoka. Fa izao hoe Andriamanitra jereo rehefa Efraim ampimandrivotry raha nolazain'Andriamanitra amin'izany ampimandrivotry izany isika Efraim minandrivotra avy any antsinanana mandritry ny andro ary atao mibetsaka amin'ilay miasirika amin'izany manao famitena amin'ny Asiria izy ary dipilo mety ho any Egypta. Dia indrindra ilay karazana diplomasia tamin'izay fotoana izay. Ny diplomasia tamin'izay fotoana izay izay ho arin'Andriamanitra amin'ny zavatra tsinotsino fa tahaka ny rivotra iray. Ho arin'Andriamanitra tahaka ny rivotra ny diplomasia izany satria ny diplomasia dia miainga tamin'ilay sy ny fahafatara. Ka miaraka amin'ny fanekena tamin'Andriamanitra fa nanao fanekena tamin'ny mpanjaka hafa. Ary amin'izany fanekena ny mpanjakany Asiria izany dia hita fa namindry ny fiandrianan-pirenena manontolo ka nanaiky momban'ity mpanjakany Asiria ity izy. Ary aveo koa mbola mitondra koa fanekena ho any amin'ny Egypta tamin'ny alalan'ny zavatra maro. Eto raha izay hoe ny diliro entina tany Egypta dia milaza indrindra izany hoe nanao izay fomba rehetra hahatonga ny fifandraisana tany Egypta na manahoana na manahoana. Fa ny tena hevitry ny hoe menaka entina tany Egypta dia hitantsika tsara fa resaka diplomasia no lazaina amin'izany dia ny filazana hoe natao fomba rehetra mba halama tsara tahaka ny menaka ny fifandraisana tamin'ny Egypta. Ka rehefa malama tsara tahaka ny menaka io jerentsika ny salama fadimy amin'ny dimapolo ny andiny faharoapolo. Salama fadimy amin'ny dimapolo ny andiny faharoapolo bakitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Apetrao hitanao izy alohananao tsy aroverany mosomoso mangakizay ny marina. Fa ianao Andriamanitra ampitona ireo amin'ny lavaka falimbavana ny mpanjaka lasy mamitaka tsy hahatatra ny antsasaky ny andro fa izao kosa hatoky ianao. Dia hitantsika tsara fa ireo lazaina fa mpanjaka lasy mpamitaka ireo dia tsy hafa firety mampiasa ny menaka hampikorisany fandaingana sy ny fifanarana ara-diplomatika ka hamitaka ny olona hanjera azy handrava sy handrodana azy arak'izay tadiana. Io dia hitantsika tsara fa raha lazaina amin'izany dia biblia antsoina koa amin'ny hoe ny fampiasana menaka ara-diplomatika biblia amin'izao Então, Jesus teatro me faça o sensação da fala para a família de Jesus na Iara da Nova.
haray halan'izany kanefa io dia milaza nireo molotra mandaika tenitrita Madagasikara efa savony vavana malama vavana tsy fantatso fa jereo tua volana fahadimy endeny fahatelo tsika fianarana fa nomotro ny vehivavy tseto dia tetety ny tantely avy amin'ny tongotra ary ny vavany dia malama zany tekoly izy ty mivavany malama ny biby dia io ny mahatonga tsika tamadray ena fa savony vava mihitsy fitany ka tsy hitanao koly ny amtanana efa voana io ny menaka nentina tany Egypte raha izany ny zava-misy zany ny zava-manahira n'Andriamanitra tamin'ny Jota setrehina dia asehona Andriamanitra ety ny fitiavany manomboka amin'ny ny fahefatry ny maneo fon'olona tany am-boky dia miazy manomeratovitry ny rahany izy ary efa ide izy dia mitolona tamin'Andriamanitra asehon'Andriamanitra io amin'izany fitiavany zany no hoe mbola tany am-boky ane dia efa misy zavatra misy tsiny ny olona anankiray fa tany Jakoba dia efa namingana ny lalàny kanefa ny fiverenany amin'Andriamanitra sy ny fivavahany fony izy tao Betela tamin'izay fotoana izay dia namindra tamin'ny Andriamanitra ka nitaino azy raha nitonona tamin'Andriamanitra izy dia nitaino azy Andriamanitra ka namindra amin'izay natokisany amin'Andriamanitra ka nitonona hoe tsy avela ianao raha tsy mitaya tsy namana hafa nitsonidiana afa-tsy Andriamanitra ihany ka nitazona tamin'Andriamanitra ary nitonona eny nitonona tamin'ilay anjely izy ka nahery mitomany izy sady nifona taminy nahitazona izy ary taony ny resaraka Betela indrindra navasika hoe tsara tamin'izao navasiky kanefa toerana fihin'Andriamanitra mitolomany Jakoba taminy eto Andriamanitra dia milaza tsotra amin'ny Israely hoe jereo manety ataonareo lanyasoetanataonareo hoe na dia ny marina tatsaroko ho anareo aza dia anatika reo zavatra taoane no mitomanino Jakoba sy ny fonany tamiko ka taony ny resaraka taminy fa tsao kosa toerana resaraka namatsonefatsy ao niaraka ao Betela Andriamanitra tsy zany hoe Andriamanitra tsy zany no izy ataonao lasa toeram-panisaza Betela fa tsy lay toerana fivavahana intsony hitolomanao amiko ka metetanao no mahery iasaon'Andriamanitra tsika fa namombony miteniny hifankapiana mihitsy Andriamanitra ao no tenitsika malagasy mitolona amin'ny kanefa sy izay maharesy azy zay tena ataon'Andriamanitra tao Betela mitolona tamin'ny tenitsika lalana sy izay maharesy azy ary atsika dia fantany mahalala hoe tamin'ny fepamana maharabianitra aizata mbanao fitiavana dia tsy manino hoe ekena ihany tahak'izay koa n'Andriamanitra mahalala izy amin'ny zavatra rehetra fa ho fitiavana ka miaritra amiko sy miaritra aminao izy fa saiko kosa miteny amiko sy aminao izy ankehitry mahatselo vazy ianao mahatselo vazy ianao ka tsarovona ianiko izay tolomany Jakoba taminy tao Betela ka nanikeno resany Jakoba ka nitahiny any Jakoba satria io andro nariko tamin'ny Jakoba tao Betela dia andro fibebarana andro fifonana andro fitodiana tamin'Andriamanitra ka nanaiky tanteraka izany Andriamanitra ho amin'ny Israely ho amin'ny soaminao dia
miverena amin'andriamanitra ianao, miverena tahaka izay nataontsatoa natao betena na misy aza zavatra tany aloha tsy metiretra dia mitodika tamin'andriamanitra izy ka nitomany sy ny fonda taminy mibebaka mitodika tamin'andriamanitra ka mitazona mafy an'andriamanitra ary andriamanitra kosa nataitazomy tsy nanaiky didinina laika sipitaka izy fa nanaiky tazomo jatoka kosa tamin'ny fibebaka sy ny fifonana io nakian'andriamanitra tsy milaika sipitaka manodidinao an'andriamanitra fa fifonana sy fibebaka fa io kely tanteraka io mitodia miveneno an'andriamanitra ianao tareno ny fampirako sy ny rany ary miandrasa an'andriamanitra miandrasa an'andriamanitra be ny zavatra manamity be ny zavatra sarotra fa andriamanitra ny tenin'andriamanitra aminao miandrasa azy aza matahotra fa miandrasa azy foazy amin'ny hely sy ny fahefana aza manany fa miandrasa azy io izy miandro fotsiny izy mitotianao aminy ka anodidinanao azy tahaky ny patia ka manodidina azy amin'ny tanany tanainao atsika enatianao fa tsy mifahany mandaky resinao izy amizay ka mandaky tao maroky ianao matokia asamana zaho tenin'andriamanitra manao rehefieny atsika menakaby amitianao miverena an'andriamanitra ianao ka hotodino mififonana sy mifibebaka izy fikiro izy ka iteneno hoe mamelany andriamanitra ka tsy aven'andriamanitra monahitra andriamanitra saraka falamasy zay trafatadidika raisina fitena fahasoavana